Nahitranga atramratrambuku Fatungavanga nangova fiainako Nadio atramny rivotra iainako Zanakao fagnomezana avy amiray Zanakao efa niriko hatramizay Miarahaba atsika rehetra ary olombelona tsirairay avy izay mihaino amin'izao fotoan'izao. Arabaiko manokana ianao satria anisan'ny olona nanitry tena miklike ty fizarana ity ka hihaino ianao. Dia hotononiko aminao ny fahatsaran'ny tompo. Ozy ny tenin'ny tompo izay hoe zay tokantrano mampandroso anareo dia tonono amin'ny tokantrano fiadanako ka indro am-pifaliana ry havano anononako ny fiadanan'ny kristiany anjaka ao anivon'ny tokantranonao izay mampandroso ty feo ty. Ary raha ataoko ara-tsaina anatin'ny tokantrano ianao fa any amin'izay alenao rehetra ny an-dalana any dia io fonao io ihany koa dia efa fonena an'Andriamanitra ka dia ho tononona mba hanapaka anjaka ao am-ponao sy amin'ny tokantranonao ny fahatsaran'ny tompo sy ny fiadanany. Raisinao amin'ny amenina dia tanteraka tokoa ny izany. Amenina. Indry havana. Maro anisa ny olona izay tsy afaka sady mihaino mizara toy izao intsony androany. Fa isika sy ianao izay afaka mifampihaino eto izany izao dia anisan'ny olona nahazo tombony ka mena fofinaina mahavelona dia afaka mifampizary sika ary afaka mifaneho fitiavana. Tena mahazo tombony tokoa ny velonaina rehetra afaka mifaneho fitiavana ka ampanetretena ny mba hizarako faneho-pitiavako anao dia nanekeko ny tompo hitondra hafatra fohy ato amin'ny tenin'Andriamanitra ho amintsika rehetra izay mihaino amin'izao fotoan'izao. Tena hoe ampanetretena tokoa ary amin'ny fifaliako sy ny fitiavako. Dia mazava ho azy ny fitiavan'i Jesosy isika rehetra. Malala isika hoe ny faneho-pitiavana dia be dia be ny fomba hanehoana an'izany, hifampizarana an'izany. Ao le hoe manome zavatra atolotra tanana dia hitanao izany hoe tian'ilay olona ianao. Fa ao ihany koa ny manolotra ny fotoanany ho anao. Ny fotoanako izany no mba ho atolotro ho anao eto anekeko ataon'ny tompo fitaovana izara fizarana ato amin'ny tenin'Andriamanitra ho amintsika izay mihaino amin'izao ora izao. Mialohan'ny andrenesasika ny teny izay mety ho ifampizarantsika eto izay teny fohy fa fohy nefa ny hafatra ao anatiny tsy fohy fa mitaky fankatoavana amintsika rehetra. Ka mialohan'izay nefa fantatratsika loatra hoe ny vavaka no manova zavatra ka misy zavatra mety isika iova avy eo amin'ny fiainantsika ao ndao mivavaha ianao ka ataon'ny tompo hoe ity rahavavy ty na ty ranabavy ty ataonao miresaka eto amiko amin'izao fotoan'izao atao veny ambava ny tenda misy zavatra andrasako aminao Jesosy, misy zavatra ilaiko fantarina Jesosy ampiteneno izy io. Ivavaonao izany ny tenako hoe dia vavaka ary sika akipio masonao. Halleloja. Raha eo rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao misaotra indrindra ny amin'izao fotoan'izao mba hafana indray hifaneho fitiavana amin'ity ora ity indray mba hafana mifampizara noho ny amin'ny teninao, hifampahery, hifampahalala, hifampianatra. Izany rehetra izany dia faneho-pitiavana avokoa. Ianao moa izany ny tena tianay fa izay izany nataonao hizara an'ilay izy fotsiny dia mifampiampita ilay faneho-pitiavana. Tompo indro ny tenako ho fantsina fitaovana anaiky hitondra ny hafatrao amin'ireto olona izay omenao fahafahana mihaino ireto. Mitenena amiko dia mitenena amin'izy reto ianao ary aoka ny fanamasina izay napetrako eto amin'izao tany izao no anampy ahy hitondra ny hafatrao nokatra ny ritsim-pandrenesana ary nokatra ny fonay mba toy ny tanylonaka tokony fo. Mitenena tompo vavonoko andrianao zahay ary atao vety ambavako ny teny izay mety ilainy reto raina reny mpianakaviana na tanora na iza mandre amin'izao ora sy fotoana izao na lahy na vavy.
na antitra izy na tanora dia saminy ho tompon'andraikitra satria nomenao sofina ka zay rehetra manatsofina dia aoka izy iainy tsara zay voalazany fananao androany. Misaotra ray masino indro hosokafanay mifonay ho atongilanay ny sofinay ka mitenena anao toy ny fomba anao ary amasino aho ataovy toy ny lelan'ny efa mahay ny lelaoko raha hitondra ny hafatra ho eto amin'izao fotoan'izao. Misaotra tompo amin'ny analany anaranao Jesosy no hizarako ny hafatrao. Halleluia. Amen. Amen. Eny ary da tsika hijery baiboly ry havako malala isany atao ny ten'Andriamanitra ihany no afatsika maneho fifaneho-pitiavana izany. Ie, fohy dia fohy ny ten'Andriamanitra fa mino fa ny hafatra ao anatiny tsy ho fohy mihitsy fa avy dia mivonoana ianao ary mangetaeta mihitsy mba handray izany. Ia. Jerevantsika ny baiboly ao amin'ny ohabolana toko 2:20 dia ery amin'ny 9:5 io ihany tokoa no hovakiana ifampizarantsika eto. Ny baiboly izay hovakiako ry havana dia baiboly DM dia mino fa tsy mampaninanao ato amin'ny DM isika no hiaraka hamaky an'io teny io amin'ny analany anaran'i Jesosy. Ozy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolana 22:6 vao manomboka fiainana dia omeo fizarana tsara ny zaza fa na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Amen. Zay fotsiny ve indry havana izay tokony ten'Andriamanitra iresany amiko sy aminao indray amin'izao fotoan'izao. Ity havatra ity dia miadrese amin'olona rehetra fa indrindra lohalaharana anatin'izany dia ny renina ray mpianakaviana izay nomena taranaka, nomena ankohonana, nomena ministera ankohonana ho tezainy sy iainany eto amin'izao tany fandalovana izao. Sika rehetra misy moa izany tompony fa eto moa izany amin'ny fahazazana ndray aman-dreny no mikarakara azy. Ka eto resaka zaza no resaka. Raha namaky sika teto amin'ity baiboly DM ity dia ozy izy hoe vao manomboka fiainana ozy izy dia omeo fahazarana tsara ny zaza. Any amin'ny fanomboam-piainana izany izy aloha izay vao mety handray ny fanazaranao azy amin'ny tokony hizarana azy fa alohan'io ho an'izay reniny teraka rehetra na ray ihany koa nefa ny tokantrano ao dia miankina fanazaranao azy amin'ny fahazazana indrindra le izy menamena mbola tany amboaka azy no entiny hitatra ho tonga ary amin'ilay hoe manomboka fiainana amin'izay izy dia mbola hotohizanao ny fanazaranao azy ho entiny hatrany amin'ny hoe fanterana raha tia ka tahina ho ela velona lay olona. Ka eto dia fitiavan'Andriamanitra ho antsika renina ray mpianakaviana ity havatra ity matoa ny teny nataon'ny tompo tato anatin'ny baiboly dia natao ho akatoavintsika olombelona izay nomena azy izany teny izany. Tsy hoe io moa izany dia teny io dia ndrano nandrakoto nandrabe atsika rehetra izy ity. Zaho anatiny, ianao izay miaino ao anatiny. Zaho koa zaho miresaka aminao dia reny mpianakavianao. Araka ny hitanao amin'ity sariko ity, reny mpianakavianao. Anisany nomena taranaka, anisany nomena ministera ao amin'ny ankohonana koa ny tenako. Ohatra anao. Dia izao ry havana. Matoa Andriamanitra izany miteny amintsika dia mitaky na mitady olona makatoa an'ilay teny izy. Amin'izao fotoan'izao, amin'izao vaninandro misy antsika izao dia maro loatra ny zavatra mahasarika ny olombelona. Ary mora voahodina amin'ny kely foana raha olombelona amin'ny karazana teknôlôjia, amin'ny karazana zavatra maro samihafa amin'ity internet ity. Dia mora voasarika kely foana fotsiny. Dia avy dia tafavily any daholo tia ny fiainana ray manontolo mitapoka ao anatin'ilay izy, mirona makao amin'ilay izy daholo avy ao.
dia izay indrindra no antony misy karazana fanazarana aloha aty amin'ny voalohany. Ho anao izay reny mpianakaviana na ray koa, indrindra ho an'ireny mbola any am-boaka ny zaza dia efa afaka mandre asika. Toy izay ianao ahoana koa izany ve dia mbo ho possible? Tena possible. Vao am-boaka dia efa afaka hiresahantsika ny zaza. Afaka hitenenanao zavatra maro samihafa izy. Fa indrindra amin'ny momba ny zava-panahy fanahy ny resaka, efa afaka mandray zava-panahy ny zaza mbola any am-boaka. Dia rehefa teraka izy dia mbola afaka anampitahanao amin'izay koa an'izay zava-panahy izay efa niresahanao tamin'izy mbola ao am-boaka izay. Dia rehefa avy eo iny makany izy isika mivalebiazana. Ny zazakely indrindra izy efa olombelona zany nateraka. Zaho eto dia tsy hiteny zavatra tsy niainako fa ny zavatra niainako no andeha ho ampitaiko aminao renina ray mpianakaviana izay manana zazakely na zaza vao teraka. Fa indrindra ho antsika mikirakira an'ity tambazotra ity Facebook. Rehefa misy zavatra mahafaly kilara raika dia partagena ato anatin'ny tambazotra ato. Izay indrindra no ilazako hoe tsy hiteny zavatra tsy niainako fa niainako no resahako. Ny zanakitsika ry havana sy ny zavatra mety hoe mahafaly atsika tsy avy hatrany dia avy dia postentsika ao anatin'ny Facebook. Tsy voatery. Ny lany zany teo hoe za io koa dia anisany renim-pianakaviana ary voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Mananjanaka roa vavy aho dia manana zafikely roa vavy ihany koa. Namokatra izany. Voninahitra ho an'i Jesosy, fahasoavana lehibe izany. Dia izao tamin'ny zokin-janako tamin'ny voalohany niteraka dia zavatra nataon'ny tompo tato am-poko izy ity dia nampitaiko taminy hoe vao teraka io zaza io dia tsy azonao postena any amin'ny Facebook any. Tsy azo atolotra ao anaty Facebook ny momba azy. Ny ankizy kely tsy mahay manao Facebook zazakely fa ny ray aman-dreny dia nafarana mihitsy ny reniny hoe tsy azo avoaka any amin'ny Facebook ny zaza vao ateraka, vao latsaka mihitsy. Toy ny hoe zavatra rehetra azo postena satria faly ianao fa tsy voatery kila fifaliana dia avoaka any, indrindra zavatra ohatran'izany. Fantatritsika iza ny tompon'ny Facebook, fantatritsika iza ny ao ambadika izy io. Dia vao latsaka, vao teraka ny zaza dia noho ny hafaliana dia iny fa ho postena ny zazakely atolotra andra Facebook. Izay tsisy hidirany akory izy ara tsy mahalaliana iny eo nataonao aiza ny sarina. Izy ity dia tena miadrese amina renina ray mpianakaviana izay mananjanaka vao teraka rehetra. Mba manentana anao ary mba mampahafantatra anao amin'ny tokony hitondranao ny zanakao sy ny tokony hanaovanao azy. Tsy tsara ry havana, tsy tsara vao teraka ny zazakely dia postentsika any amin'ny Facebook any. Ohatrany hoe atolotra ho any izany ilay momba ny zanakao. Fandana atolory any amin'i Jesosy alohan'ny zaza. Andana hoento amin'ny tranom-piangonana. Ndana raha manana tranom-piangonana, manana mpanompon'Andriamanitra mitaizanao, ndana atolory any alohan'ny zaza. Atolotra izany. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy atolotra ao Facebook ny zaza fa atolory any am-piangonana amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ho ametra tanana ny zaza ho tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy. Zay aloha voalohany indrindra tokony ataon'ny ray aman-dreny. Araka ny teniko teo tsy hiteny zavatra tsy niainako ny ainako ary nampitaina tamin'ny zanako izany izay. Dia izay tokoa voninahitra ny tompo fa nankatoy izy. Ofisialy ny voahany voalohany rehefa avy teraka avy ny fana, ankoatra ny hoe efa nivoaka tany amin'ny resaka vaccin sy ny sisa, fa ilay teny hoe ofisialy io voalohany nivoaka izy avy dia tany am-piangonana. Avy dia iny fotoana iny ihany dia nitsofina rano nametra tanana zazakely dia nitsofina rano tamin'ny anaran'i Jesosy, natolotra izany. Dia ao aorianan'izay tsy niandry an'ilay hoe mba faly matsaratsara kely iny izy, efa manao robe kely iny izay vao atolotra. Tsy hidirany robe ry havana, tsy hidirany akanjo ilay izy. Zava-panahy eto ny resaka. Atolotra
any am-piangonana atolotra ny Jesosy ny zaza rehefa voalatsaka, rehefa avy nateraka ka hivoaka, sy avoakanao postenao Facebook fa posteo amin'ny fanjakany lanitra. Voatsodranao amin'izay ny zazakely dia efa ny anaran'i Jesosy zany mikovre an'ilay zaza. Zany hoe ny anaran'i Jesosy no eo ambony, eo amin'ny voalohany eo, ka zay ambonin'ny anaran'i Jesosy rehetra dia zava-poana. Ka aorianan'izay afaka postenao Facebook fa efa voakovre ny anaran'i Jesosy momba ny zaza iny. Ato amin'ny ara-panahy no miresaka fa sy aranofo a. Aoka no atakatra an'izany teny tena ambara aminao zany. Vitsy izay. Satria avoakely io dia isika iray aman-dreny ihany no mampiaina azy ao an-tranao. Izay le hoe gift izy io nomenanao. Toy ny hoe nomenanao izy io dia nataonao ahoana nampiasainao anazy. Ny olona rehetra mahazo gift omena fanomezana asa ampiasainy vesa prime dia lasa arefesina. Omen'olona papier cadeau ianao misy zavatra nomenao dia mifonosona papier cadeau dia na primenao famataonany. Fa mila ampiasaina izy ireny rehefa nomen'ilay olona anao. Dia ohatr'izay nomena zanakitsika, nomena akonantsika, nomena taranakitsika ampiasaina amin'inona? Amin'ny fitezana azy, amin'ny fanazarana azy, amin'ny tokony ho izy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay no tena takiana amintsika izay ianao. Rehefa manomboka amin'ny fitezana zaza ao an-tranao, ny atmosfera tokony iaina an'ilay zaza ry havana. Izy tany amboaka ny resahana, izy teraka atolotra an' Jesosy sofina rano. Aza dino iverenao kely amin'ilay fanoloran-jaza teo, Jesosy Kristy koa ry havana dia nentin'i Josefa sy Maria tany amin'ny tempoly, natolotra ny tsofina rano zany. Natolotra nametrana mpanompon'Andriamanitra tanana ny lohan'i Jesosy. Dia ohatran'izay koa ny ataontsika ny taranakitsika izay nomena Andriamanitra antsika rehetra, atolory an' Jesosy alohan'ny zaza, izay vao atolotra any amin'ny tambazotra. Avy eo, ilay atmosfera iaina an'ilay zazakely ao an-trano. Aoka mba ho zava-panahy foana, miresaka ara-panahy foana tsika fa tsy makany amin'ny aranofo. Satria ao amin'ny tontolo-panahy dia misy zavatra tafampita amin'ilay taranakitsika amin'ny zanakatsika zany. Na ny zavatra mandeha ny amin'ny télé, na zavatra maneno amin'ny radio, na zavatra iainanao ao an-trano, aoka mba zava-panahy, ao zany hoe ny atmosfera ao an-trano zany tokony zava-panahy foana. Fa vao zavatra ny gentilisa no mifamaofao ao dia ianao ihany ange malalo ina mivoavoaka amin'izany. Zareo ange rehefa misy setroka iray manetroka ao anatin'ny tokantrano, raha fa lena io kitay io tsy mirehitra tsara, ohatra ny ahoana ny mainty ny zavatra rehetra ao, satria izay le mifamaofao anatin'ilay trano dia mainty daholo ty rehetrarehetra ty. Azonao tsara isaina tsara inona zany setroka mandeha anatin'izay trano izay. Rehefa atmosfera ny gentilisa no mifamoivoy ao anatin'ny tokantrano dia zareo inona mivoavoaka ao anatin'izany. Ndana momba na zava-panahy foana no atao veloha. Na tsy mbola malala inona ary io zanakitsika io dia avelao aloha izay aloha ny iainana. Eto moa dia mahita tsara tsika hoe fanazarana azy amin'ny tokony iainana, fa zao mbola tsy any amin'ilay izy tony hoe azonao zarina amin'izao ity atao dia ohatra ampianarina an'izao izy dia manao an'izao, fa any amin'ilay hoe atmosfera iainana aloha. Dia za moa zany araka ny lazaiko teo hoe voninahitra ao an'ny tompo roa ny zavikeliko. Ny raika koa zao niteraka koa dia nampitaina salany natao tamin'ny zokiny ihany natao amin'ny zandriny hoe tsy azo avetrany atolotra ny Facebook ny zaza. Miandry aloha. Aloha atolotra an' Jesosy ao aorianan'izay tsy maninona fa efa voakovre momba an' Jesosy ilay zaza. Voafono ao zany, voatsodrano. Ya, dia eo amin'ilay hoe fanazarana an'ilay zanakitsika. Amin'izao ry havana be da be taloha zany eny hatramin'izao moa zany dia ohatrany hoe alefa any amin'ny fitezana ankizy kely ihany ny zanaka rehefa ohatrany hoe misy asa atao indray aman-dreny dia tsy afaka mitaiza moa tsy manam-panampy dia alefa any amin'ny toerana izay fitezana ankizy kely. Fa amin'izao efa tsy dia betsaka loatra manao an'iny miala vola any. Fa zavatra atao indray aman-dreny amin'izao dia ao an-trano ihany fa zao omeny azy meny an'ilay zaza eo mba ahafahany manao raharaha sy ny karazany zany dia omeny telefona ilay zaza na omeny tablety manokana mihitsy spesialy ao an'ilay zaza dia iny ihany dia efa ampianaran'ilay zaza tsy andavany vola any amin'ny toerana fitezana ankizy kely antsony fa izay ihany dia hitezany zanany eo anaty tokantrano. Izy amin'io mihevitra fa fivoarana io
teknôlôjia mihazakazaka be toy izy hoe mivoatra mba mahalala raha koa ty zanako ty. De tezainy telefona sy ny tablety eo le zaza de izy afaka manao raharaha de vita ny tsara ny asany. Misy fitaka be zany ry havana. Mety mitenitsika hoe afaka manao raharaha tsara sika de vita ny asantsika. Fa mampiditra zavatra be da be ao anatin'ny fiainan'ny zanakao ianao raha izay ny zavatra ataonao. Lasa toy ny hoe tsy hitaizan'le zaza ianao fa ny telefona sy ny tablety no mitaiza azy na ny televizion. Zay zany no mitaizan'le zaza. Avy hatrany de izay ny zavatra tianao avoaka ao anatin'le izy. Nomen'Andriamanitra anao nefa ny zaza fa tsy nampiasainao, tsy niteizainao araka ny tokony ho izy fa navelanao ny teizainy jentilisa indray izy. Toy ianao ato an-tranoko ange ny zanako jentilisa izy nitaizana azy. Eny ry havana. Jentilisa no ampitezanao satria zavatry ny jentilisa no arahany eo amin'io telefona io. Izy anie tsy hay. Mety hiteny ianao hoe dessin animé momba baiboly ny alefako ao fa afaka klikeny iny fa izy tsy jery hijanona amin'ino fa klikeny iny miova zavatra hafa amin'izay no hitany eo. Azontsika amin'izay ry izy ry reny mpianakaviana isany. Mba jereo tsara fa aza zatra n'le hoe vitako ny asako fa izy tsy ahavitana zavatra misy le zaza. Tomany be foana. Vao meko ny tizy de mangina. De isika mihevitra hoe ny fahangina ny tapenantsika amin'ny resaka teknôlôjia ampovoatra azy ve zany sa hoe mampangina azy no tanjona. Sa fantatra hoe sa sy takatra hoe misy zavatra tafampita ao amin'le zazakely. Ny zavatra rehetra nge ry havana indrindra isika amin'izao fotoandrao isika olombelona zay fa ny olombelona rehetra misy ny varavarana voalohany idiran'ny faharatsiana na inona na tsara na ratsy eo amin'ny fiainantsika de ny maso aloha ny varavarana voalohany. Ny maso. Ka ny maso no ampijerenao azy ny tablety sy ny telefona. De misy zavatra tafiditra amin'ny analamaso ao amin'ny fiainan'le zaza. Mety ety amin'ny vatana aloha de fa misy tonga de miseho ara-baky-teny ny favoazana amin'ny maso rehefa kelikely misy olana amin'ny mason'le zaza. Zareo nge be da be ny ankizy kely manao solomaso amin'izao betsaka mihitsy. Presque manao solomaso daholo ny ankizy kely. Noho ny amin'inona ny écran telefona, ny zavazavatra maro amin'io telefona io. Eo de miondrika eo izy. Nahatoka marary ny vatany reraka izy amin'io efa mila fa olona efa misy vohoka reny le misy zavatra reny ny trafo kely reny ny lamosin'le zaza miondrika eo. Raha tsy ampatoriana kely izy de mipetraka eo de miondrika eo izay tiany azahoanaina. Avy eo ny maso misy zavatra tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny masony le izy. De avy eo misy zavatra koa tafiditra any amin'ny saina. Pita be amin'izay zany zavatra ifamaofao. Rehefa kelikely amin'izay misy fiovana le zaza. Ohatra zao ny lahy kely reny. Mandefa ianao ohatra ny hoe dessin animé resaka Spider-Man na tsy aitsako avy inona zavatra maheriherisehitra reny. Zareo nge fa rehefa mahita an'ireny ny ankizy kely de avoakan'le izy. Ataon'le izy pratikeny tsara koa le izy. Ampiariny zany. De lasa izy miakatrakatra eny ambony latabatra eny, eny ambony farafara eny, any amin'ny zavazatra miakatravo reny tiany iakarany satria izay le nampahitanao anazy teo ka. Toy izany hoe mahalala zavatra ny zanako de falerina fa fivoarana ratsy le izy. Avy eo resaka film, pistolet, de lasa mahazo aina rehefa vao mivoaka izy de midongy kilalao ohatran'ireny. De misy zavatra maheriherisehitra zay lahy kely na vavy kely de fa misy zany. Misy zavatra marobe zany tafapita ao anatin'ireny. Toy isika aleo jery dessin animé eo fa izy raha vao mijery dessin animé eo izy de variana. Fa hatrany amin'ny dessin animé nge ry havana efa misy ny hoe mifanorokorika. Dessin animé de mifanorokorika de misy mpifankatia de mpivadibivady misy an'izany any. Efa misy aza ny dessin animé eo vavy sy vavy lahy samy lahy. Ry havana. Atao hoe fivoarana ve ny zavatra jerena amin'ireny fa zavatra hafa ny tafampita amin'ny taranak'isika ao anatin'ireny raha tsy ao mitandrina antsika. Nitezainao ny tokony ho izy fa ny zanakao sa nitezainao, navelanao nitezay ny Facebook, navelanao nitezay ny telefona, navelanao nitezay ny télé, navelanao nitezay ny tablety. Inona ny tokony nandraisanao, ny andraikitra tokony raisinao amin'ny zanaka nomen'Andriamanitra anao. Zaro amin'ny lalana, na zaro amin'ny tokony atao amin'ny tsara rehetra ny zaza, fa raha antitra ry tsy ala amin'izany.
Voninahitra ho an'ny tompo fa ny zafikeliko voalohany rehefa zary ny reniny a mandeha ny am-piangonana foana dia mahafinaritra kely mahita azy. Amin'izao izy misy fotoana rehefa mba mihira ny ao am-piangonana dia mba hainy ny mananga-tanana dia mba mirirana kely ny lohany dia mikipy ny masony na tsy hainy ny hira ry havana dia hainy izany hoe izay ilay fomba fiakofana, hainy ny maka filinina kely amin'ny pozisiony fotsiny aloha. Taizana izany an'izany hainy hatrany amboaka ve zany? Fa ny fitondrana azy tany amin'ny trano-piangonana foana dia hainy ilay izy. Ny reniny no tantara fa misy fotoana mivavaka alohan'ny tory sy mivavaka amin'ny fotoanany dia rehefa any dia mikipy kely koa izy dia efa mijerijery izy dia eo izy dia miondrika kely. Fa aiza daholo na izany an'izany izay zavatra atao ao an-trano ihany dia iny no hain'ny ankizy. Zahay eto tsy miteny hoe tena fatateraka na hoe tena ohatrany hoe tonga lafatra zany ve ny zanako sy ny zafikeloko, tsy izay ilay izy. Ao anatin'ny mianatra ary mbola mampianatra ny zanako ao anatin'ilay izy fa sady manampita satria zavatra efa iainanay ilay izy dia ampitaina amintsika rena raim-pianakaviana. Zay ilay teniko teny aloha fa ny ompitiavana mba hifampizarantsika alalantsika ny tokony ataontsika amin'ny taranakitsika. Tsy ho ity izao tontolo izao ity no hitaiza ny zanakitsika fa isika no men'Andriamanitra azy no mitaiza azy, manazatra azy amin'ny tsara tokony ataony. Fa rehefa misy tsara tomboka anao amin'ny fiainan'ny zanakao dia toy nefa nisy fototra najoronao teo amin'ny fiainany. Ka raha misy raha fiovany amin'ny fahalehibiazany sy ny fahatanjorany mety tsy tonga dia nijoro tato amin'ny tompo izy fa ino moa ilay fiteny hoe miala sakany sy ny sisa ireny, fa izao tafaverinao amin'ny tompo ihany izy rehefa avy eo satria fa nisy fototra najoronao teo amin'ny fiainany. Miresaka zava-panahintsika eo. Rehefa manomboka lehibe ny zaza dia lasa misy zavatra maro mitombo ao anatiny ao. Ka rehefa nizarintsika amin'ny telefona sy amin'ny tablety io zaza io dia zareo fa zavatra maro no mitatra ao an-dohany. Tsy vitany hoe tablety sy ny resaka teknôlôjia fa ny zavatra fatao indray aman-dreny koa mazana dia ilay miteny tantara anganoangano, tantara kely, zatra n'iny koa ilay zaza. Dia rehefa atory izy dia raha vao tsy eo ianao manao an'iny dia efa tsy mahazo hainao koa satria fanazarantsika azy foana, misy zavatra tafiditra ao aminy ao. Dia mitady an'iny tantara iny izy avy tsy atao iny dia tsy mety atory izy. Zay eo. Misy ihany koa ny anatin'ny sambra satria mety hoe manana sambra ny ankizy kely na hoe ny efa tanotan'olona bebe izy hoe manana efitra manokana. Ao amin'ny efitrany ao dia misy tele ihany koa. Tsika ny riavany tena hita mihitsiny hoe izay hoe mifivoarana ny fananana ve dia hoe mba misy tele daholo ny efitrano. Fa misy zavatra foana zany, misy fetraikany amin'ny taranakitsika ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Eo dia mijery tele dia ianao zany manao raharaha ny ambadika any dia mangingina izany tsy mitomany mihitsy. Dia faly ery isika efa tsy mitomany izy nefa zavatra be dia be ny zavatra voarainy ao, manangona zavatra izy ao. Tsika lehibe ny tsy dia tena malaky mandray zavatra satria donto amin'ny zavatra maro samihafa ny fosiny saina. Fa ny ankizy kely mandray zavatra malaky be tena henjana mihitsy izy raha handray zavatra, handray lesona na ny saina na ny fony. Ka akory ireny ve no velantsika hitezana azy? Akatona trano izy dia ao izy, ovainy raisiny telekomanda dia efa ovainy io dia efa zava-kafa ny hitanao. Manomboka le bebe izy manomboka afaka mikitika tele eo izy dia efa lasa mahita resaka nisy ity film porno. Amin'ny telefona mety hoe tratranao tampoka izy fa amin'ny resaka tele le mikatotrano ity ao tena ahafahan'ny ankizy mijery an'izany. Mety hoy izy ianao ankizy 2 taona 3 taona tsy amin'izany fa rehefa manomboka fahalehibiazana izy efa nizarina amin'izany izy. Tokatokana rery ao dia ao manimba zaza le izy, manimba. Ny tompo hoe dia tena hiteny amiko sy aminao izay nomena ankonana rehetrarehetra, zaro amin'ny tsara tokony ho izy ataony ny zanakitsika. Fa raha tia tahina trarantitra izy tsy hiala amin'ny famompona an'Andriamanitra, tsy hiala le tsara natomboka teo amin'ny fiainany, fa aza velany zentilisa no hitaiza ny zanakao, aza velany teknôlôjia no hitaiza ny zanakao. Fa dia izao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety ny teny ianao hoe dia baiboly foana ve zany, dia tenin'Andriamanitra foana dia vavaka foana dia dody. Ny ankizy koa no mba ilaina ny fivoarany zanaka raha nato ambadika azy tena misy fiovana be fa niova be sa ohatrohatrao ny ananany. Tsy ireny angena alaisika tahaka. Jesosy anie no alaisika tahaka ry havany, ny baiboly no alaisika tahaka.
fa tsy ireny rehetrarehetra hitantsika amin'ny fiarahamonina ireny. Ny soa fianatra ho izay fiteny izay, ny soa Jesosy ny fakatahaka. Vao makatahaka an'izao tontolo izao sika dia veritsika ary vitany amintsika potika eo ny fiainantsika iray manontolo. Mba fantatritsika ray aman-dreny fa be da be zao ny ankizy kely tanora na hoe tsy ampitoana any am-ponjana. Tsy tandray aman-dreny intsony izay atao noho ny amin'ny fanazarana azy tamin'ny zavatra tsy manjary. Tatsika rehefa tonga koa izy amin'ny fotoana le bebe mianatra, zarina amin'ny gote satria ilaina koa ilay izy fa ilaina ny gote, fa zatra vola dia mandraindray dia mangalangala-bola izy. Farany rehefa tonga ny ampianarana dia mangalatra vola ny any ampianarana any. Misy ankizy manam-bola na ny goten'ny ankizy dia efa manomboka mandray iray izy. Rehefa tratra amin'izay mangalatra, atsoina ny ray aman-dreny, atsoina ny ampianarana, avy dia alainy ny zanany baraka eo amin'ny devan'ny mpampianatra mihitsy hoe ianao ihany mama nanazatra an'izao anahy, ianao nanazatra vola anahy. Tasika zany fanazarana ny zanaka ilay izy. Tsy miteny, tsy anarina ny zaza fa arahana fo amin'izay tiany atao. Ny fitaizan'ny jentilisa ry havana aty ampitan-dranomasina ity zao dia hitantsika fa ohatran'ny hoe raha misy zavatra tsy mety ataon'ny zanaka ohatra ka mikapoka ny ray aman-dreny dia afaka mitorony ray aman-dreny ny ankizy. Manana zony amin'izany zareo. Fa tsy ara-baiboly nefa izany. Fa ny tompo misy raha tena hoe sisisiana rosa-kazo ny zanaka tiana. Tianao io dia anaro izy. Sika misy ray aman-dreny tena matahotra zanaka. Vao tenenina io dia matahotra sao dia bedesiny sao dia teneno amin'ny fotoanany. Amin'ny fotoana kosa afaka tsy miteny ianao satria amin'ny fotoana tsy maintsy tokony hoe mametraka an'izay plasy amara ray aman-dreny izay miteny mafy izany. Mananatra mikapoka. Fa amin'ny fotoana ianao mety hoe miteny lava dia afaka tsy miteny. Fa tena hoe ilaina ry havana ny mananatra anaka. Ary ara-baiboly afaka tsy sisiana rosa-kazo izy. Afaka pohana fa tsy kapoka hafaty azy. Na hanimba ny fiainana. Misy koa mikapoka ray aman-dreny tena famonoana e. Trany mireradreraka amin'ny fiainana sy ny zava-misy ny ray aman-dreny dia any amin'ny zanaka no afaka fonana amin'ny fahatezerana tandremo ry havana. Be da be zany zavatra mila diniantsika renina ray mpianakaviana ao anivon'ny tokantrano. Ministera voalohany nomen'Andriamanitra antsika, ny ankohonantsika, ohatra ny ahoana ny hitondrantsika azy ireo eo anatrehan'Andriamanitra. Fohy ny teny valava ny afatra ao anatiny. Na antitra ry dia tsy hialany amin'izany fanazarana tsara ho azy izany. Zaro amin'ny lalany tokony alena izy. Aza miandry falehibe fa sarotra be manapita zavatra ao anatiny. Fa izy dia izy mbola kely menamena iny. Izy mbola anatin'ny kipo, izy efa mivoaka, iresao foana fa ao izy le miaina amin'ny tontolo panahy, zizikizika ary saina amin'izay satria izay izao ilay teny vakisika teto amin'ilay ohabolana teto. Leo amin'ny 22/6 io, ozy izy, ato amin'ny DAM, ozy izy hoe vao manomboka fiainana. Zany hoe eo amin'ilay izy hanomboka halala ny ratsy sy ny tsara, manapita zavatra tsara amin'izay zany ianao eo. Hatria hanomboka fiainana izy. Efa mahay manavaka zavatra samihafa amin'seho amin'ny fiainana izy, ampianaro amin'izay izy manomboka eo. Fa tamin'ny voalohany izy zava-panahy foana napitainao aminy, izy mbola tsy nalala ininy. Any anatitra fiangonana dia misy ray aman-dreny leobe izy mitondra ny zanany any am-piangonana, tabataba, tomany, dia aleo ny ajanany an-trano, aleo mipetraka aty an-trano fa aleo ny lehibe ny mandeha mivavaka. Ianao ve zany mitady fanginana ho an-tenanao? Sa nazatra ny ity ministeranao ity, ity ankonanao ity ho ao amin'Andriamanitra? Ekena tsy mahalala tsy mahalala baiboly izy, tsy mahalala toriteny izy, tsy mahalala inina izy, fa zaro izy. Oento izy fa tsy hoe apetraka anao any an-trano. Zany hoe tsy isika misy zany maka izay fifaliposika ao amin'ny fiainantsika amin'ny momba an'ireo taranaka ireo. Tsy hoe izay mampahalezy azy, izay mampahazo anahy ka mitabataba tony tsy hipetrahana mihitsy inona toriteny rehefa ny am-piangonana. Dia lasa ny mpanahy mpitazominao any an-trano mitaizany zanakao. Ry havana. Be da be zany zavatra tena mila tanterahantsika amin'ity taranakitsika ity. Ao koa ny sasany ao anaty fiangonana dia eo amin'ny
amin'ny fotoana ny toroteny dia ny tomany le zay dia lasa ny tokotany manda vita ny toroteny izay izy vao miditra avy any inona koa zany nalenao tany am-piangonana tsy vao nitomany zaza dia zarina hoentina mivoaka fa zatra an'izay koa izy dia amin'ny fotoana rehetra izy dia mivoaka foana pindraka izy lehibe dia mivoaka ny tokotany izy dia milalao tsy zatra tsony izy be da be ryavana mila fataritsika amin'reto taranaka-tsika reto fa ho anadina ny tompo amintsika ny rany izy ireo ho anao izay nomena taranaka ankohonana zarinao tamin'inona ny zanakao tsy maintsy ho anadinana antsika ireo aza vela ny zentilisa no hitaiza azy aza vela ny zavazavatry ny zentilisa no anabe sy ampahalala zavatra maro amin'izay ny zanakao fa ianao sy ny tompo fenoy atmosferan'i Jesosy ny tokantrano ndana mba maka fotoana ianareo menakavy mamaky baiboly ndana mba maka fotoana miaraka manao selula kely mandohalika mivavaka ndana mba maka fotoana midera manome voninahitra n'Andriamanitra ao anivo ny tokantranonareo aza miandry anaty tram-piangonana ianareo menakavy vao manatanteraka an'izany ao anivo ny tokantranonareo ao na ao koa ara dia afaka nampiaranareo ny afatra ny tompo na roviana izy mahatsiaranareo dia afaka amin'ray latabatra amin'i Jesosy ny ankohonana mandray fanasan'ny tompo azo atao amin'ny fomba malalaka ny mpianakavy isika ray aman-dreny dia toy ny hoe nomena asa iasana nomena fitaovana ho ampiasaina nomena zavatra ho sahanina izay ny fanomezan'Andriamanitra ny ankohonantsika ireo ka naomby ve ny ataontsika hoe orinasa zany naomby ve ny orinasa anao nandroso ve sa rava potika tsy nanjary zany hoe nisy fahavanonana ve zany tao amin'ilay ankohonanao sa nisy fahavanonana tsara nandroso ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve zany ny ankohonanao sa rava sasany any amponja be da be mantsy ny tanora araka voalaza teo any anatin'ny fonjan'ny zaza maditra any be da be misy ny zaza tsy ampitaona sina ny azonao atao indray aman-dreny noho ny miditrany rehefa kapoana dia tia zazy ity dia maditra fa iza napaditra azy ary tononao le ditrany dia ito koa fotrany hoe mamaly eo amin'ny fiainany dia maditra tokoa izy tenenina fotsiny fa sy tenenina le tendrasa rehetra fa lasa tanteraka eo amin'ny fiainany za dia anisany mananatra ny zanako an'izany ho ataony amin'ny zanany araka ny lazaiko teo hoe za tsy hoe tanteraka ny zanako tsy hoe tanteraka izay menakavy kely ka hoe mampiatra ny zavatra rehetra risahako zao fa ao anatiny tsara dia sady mianatra ny mampianatra tsika rehetra fiainantsika andavanandro resaka io rahavavy sy anadahy fiainantsika andavanandro mety mbola tsy halala tsara ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ny ankizy fa noho ny amintsika ny halalana an'izany fa nazarantsika azy amin'ny tokony hitondrana azy tsika zao dia mahita hoe rehefa mifalehibiazany amin'ny taonany ohatr'izao izy tokony ho any am-pianarana mila mianatra zay zao fahendreniny zao tontolo zao mila mianatra mitombo fahalalana mahay dia haitsika tsy maintsy tokony hiditra amin'izany zareo reo fa rehefa ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra ohatra ny hoe tao ambony ve le izy tsisy taonany mihitsy fa dia efa hoe ny any amin'ny fianarana amin'ny école zao dia hoe manomboka amin'izao taona izy efa tokony hianatra fa ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra mbola izy taom-boaka dia izy efa olona dia mianatra foana ary ao le fanomboana fa tsy hoe izy efa salany mandeha any am-pianarana iny haitsika nefa ny malala an'izay tokony mianatra izy fa ngasy tokony hianatra koa izy ny sitrapon'Andriamanitra ampianaro izy ao ny école ny voalohany ao nivon'ny tokantranontsika amin'izao ry havana ny any école rehetrarehetra amin'ny asa izany hoe fivoarana ve fa dia presque efa mariny tsy handray cahier stylo tsony ny mpianatra amin'izao fa efa tablety no mivelatra ny anivon'ny école rehetra any ordinateur dia tablety ordinateur dia tablety dia ny ankizy kely efa mitondra iPhone zao any anatin'ny paosy ny cartable mandeha mianatra téléphone tactile mba mihevitra nisika hoe fivoarana le izy fa fampotehana le izy fa tsy fivoarana
dia ozy dia atao hoana zany zao zany le mandreraka nytony resaka fivavahana tony ho saiko tena amin'izany rehetrarehetra zany tsy avelanao ninina ve zany ty zanaka ty fa atao an'izany rehetrarehetra zany mangataha fahendrena amin'Andriamanitra. Azosika atao ray aman-dreny ny mangataka fahendrena amin'Andriamanitra amin'ny fomba hitondrantsika ny taranakisika mba azo taranaka vanona. Ka ny aina tsy mifametra, mety ianao ray aman-dreny lasa alohan'ny zanakao ka dia inona zany fa tafapitanao ny hafatra tsara na ny fanazarana tsara ka rehefa lehibe izy dia mbola hanompo ny tompo ihany rehefa tsy ho tsony isika ray aman-dreny. Ho anadina ny tompo antsika ny randro taranakitsika ireo, ny ankohonantsika ho anao izay fanomen'Andriamanitra ankohonana, fanomezana ny zanaka, fanomezana ny ankohonana. Misy olona tsy manana, betsaka ny maniry ana tokantrano fa tsy mety manana hatramin'izao, tsy mety mahita vady, betsaka ny tehiteraka fa momba hatramin'izao tsy mety mananjanaka, atao fitsaboana rehetrarehetra ity tsy mety. Ka ianao izay fa misy an'izay rehetrarehetra izay fataro ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ireo rehetra ireo, fanomenanao izy ireo ho vokatra tsara ilain'Andriamanitra rehefa hiverina eny amin'ny raolanitra Jesosy. Mila mahita vokatra tsara amintsika izy. Zarinao amin'inona ny zanakao. Tatsika efa ny Facebook sy haiko ankizy hatramin'ny feri-taona efa mahay miketika Facebook amin'izao. Osika dia mahita mahay Facebook be izy, efa mahay miresaka aman'olona izy, mahay manao publication izy, dia ohatran'ny fiery isika miteny an'ilay izy. Fa ataonao fa inona moa zao ny vokatra ratsy azony amin'io? Ny fianarana potika, izy tsy mahavita mandraika etsony. Misy karazany zavatra zany izay manimba ny zanakisika. Tsika mety miazakazaka amin'ny fivoarana fa nefa hita miariary fa miazakazaka any amin'ny fampotehana. Toy ianao hoe sarotra be nge raha mitanora amin'izao ny anao an'izany rehetrarehetra izany amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa aleo aloha sady anana no anana fa hiendrena riavana takiana amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra. Hoe atao ahoana Andriamanitra? Avelao Andriamanitra nenika mitokantrantsika. Io zany tsy ezaka be amintsika ray aman-dreny fa fahendren'Andriamanitra no angatao dia avelao izay no ameno amin'ny tokantranao dia hitanao fa tsy misy zavatra amboarina be fa misosasosa ho azy dia mandeha araka ny tokony ho izy satria momba n'Andriamanitra no mameno ny tokantrano. Ho anao izay tena miara-monina aminao fa dia manjanakao da napratikeo tena piaro ao nivon'ny fiainanao zany. Andriamanitra dia tia taranaka. Tena ozy ny teny tera dia mamenoa ny tany. Tena tia taranaka. Le taranaka reo nefa tiany anazy ihany fa tsy ho an'ny izao tontolo izao. Na ho an'ny devoly fa ho azy. Tsy mbola tara riavana raha zao tsika ny anova ny fombafomba hitezantsika sy anazarantsika ny ankohonantsika sy ny zanakatsika ao amin'Andriamanitra. Tsy mbola tara. Andao anao ny sitrapon'Andriamanitra tsika rehetra. Andao hitaiza ny taranakitsika araka ny sitrapon'Andriamanitra isika rehetra. Ho an'izay efa ao anatiny. Mety ozy ianao za sady tsy manambady sy mananjanaka. Fa misy zavatra nge nomen'Andriamanitra anao e. Nisy gift fanomezana cadeau nomen'Andriamanitra anao ohatra ny talenta anao. Ampiasao ireny. Aleo izy vokatra ireny ho hitan'ny maso fa nampiasainao. Fa aza mandefy talenta zany. Aza manafina, aza fiampianana zavatra nomen'Andriamanitra anao. Samia mampiasa an'izay nomen'Andriamanitra azy ary samia mandeha manao araka izany araka ny sitrapony. Ndana hifona ao amin'Andriamanitra izay zavatra mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ary avaoso indray tsy tara. Afaka renina tsara mihitsy satria androany ianao nahazo tombony fampatsehivana ho an'izay mananjanaka na voateraka na efa lehibe na ohatrany ahoana mbola fihezinao ny zanakao ao anivon'ny tokantranao tsy tara. Raha ohatra moa efa nanambady daholo izy rehetra dia ndana indray ampiaro amin'izy ireo koa zany izay ampitao amin'ny hafatra anazarany ny taranany koa. Zany hoe tsy mijanona mianatra sika raha tsy efa tapitra ny fofinaitsika fianarana foana ny fiainana. Mianatra foana mandra-pahantotra antsika zany. Zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza.
voanomboka fiainana izy dia zaro amin'ny tsara rehetra tokony iainany fa nahantitra ry izy tsy hiala amin'izany ozy ny tenin'Andriamanitra oabolana 22:6. Ho antomporery ny voninahitra ho antsika rehetra izay niaino ny fiadanan'i Kristy. Vavaka tsika ray eo maka sitraka fenonao ny amin'ny hafatra misaotra fa za manokana dia nandray tao anatiny satria za koa dia anisan'ny renim-pianakaviana nomenao fanomezana nomenao taranaka andeha ho ampiariko ny hafatra ao atomboy amiko ny fankatoavan'Andriamanitra andeha ho ampiariko amin'ireo taranako ny zanako ny zafikeliko sy ny ambiny rehetra any sy ny fianakaviako ny piraita-po amiko ny amin'ny fomba tokony hitezanay nireo taranaka nomenao zanaka nomenao mba tsy ho anadinanao anay eo nataonay ahoana ny hitezanay azy ireo hanazatra ny taranakay ato amin'ny sitraponao marin'izay omeo anay ny fanahy ny faiandrena na iza reny na ray mpianakaviana mandre zao afatra izao eny fa na efa tanora izy ka tokony hampiatra ny sitraponao meo anay ny fanahy ny faiandrena tompo hanampiaranay ny sitraponao ampio izay tsirairay avy fanay masina mba tsy hampalahelo an'Andriamanitra ny antom-pisianay amin'ity tany ity ka atonga anazy sahalan'ny toy ny hoe maty antoka nampisy anay vaoka mba ho faly noho ny amin'ny fisianay noho ny amin'ny fankatoavanay ny teny napetraka ato amin'ny baiboly andeha hampianatra ny taranakay izay hanazatra azy amin'ny tsara izay ao amin'ny sitraponao rehetra dia ho faly ianao tompo saotra anao izay ray masina maka sitraka anao ho an'ny tokantrano tsirairay avy mety voafatotra amin'ny zavatra marobe tsy mety afaka intsony tsy mbola tara izay tokantrano izay raha andeha akato amin'ny sitraponao rehetra izy ka mangataka ao misy fanampiny hery ny fananao any anivo ny tokantrano tsirairay avy ihany izay mbola voafatotra amin'ny zavatra ny zentilisa ny mpianaka avy misy tsy miray ny teny misy fa samy miondrika amin'ny telefona amin'ny facebook amin'ny tele amin'ny sy zavatra maro manazatra azy ny mpianaka avy lasa sady tsisy communication anatin'ny tokantrano lasa tsisy fifampiresana fa io daholo no mitaiza sy manapita hafatra ao anivon'ny tokantrano ray eo mamindrafo mifona ho an'ny tokantrano tsirairay avy androany fitiavanao anay ny tenenanao ampahatsehivanao anay mba hanarenanay ny tsy nety rehetra tany aloha ka hanavaozana izany indray amin'ity androany andrenesanay ity aoka ho pakato ny teny izay rehetra fa tsy ho biainy fotsiny ihany indrindra fa nyrenina ndray mpianakaviana rehetra ny devoly izay manandevo mamatrika ny olona ny anivon'ny tokantrano tsirairay avy dia didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiala lavitra ao anivon'izay tokantrano izay fa ny sitrapon'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra no manjaka ao anivon'ny tokantrano mitondra mbavaka ao an'ny renina ray mpianakaviana rehetra homenao ny hery ny faiandrena ny hery ny avy any an-danitra misy hery avy any an-danitra misy hery ny fahefana rehetra homenao an'ireny mpianakaviana sy ndray mpianakaviana hanapaiandrena fanahy faiandrena mba hirotsaka ao amin'ny fony tsirairay avy hanatanterany sy hitondrany an'io ministera izay nomena ho azy io na izy na izaka velona androany ary zay rehetra nandre dia tompona andraikitra amin'izao afatra izao manomboka amiko sy ireo ambany rehetra tompo misaotra fa fitiavana avokoa ny anton'izao afatra izao makasitraka anao zahay zany rehetra zany dia ho siniaviko sady apetrako amin'ny analany anaranao Jesosy Kristy halleloja amen amen raisiny afatra ry havana aoka ho raisinao tombontsoa lehibe ny nandraisanao an'izany teny izany ho fampatsehivana ho anao dia ho hitanao fa rehefa makatoy ianao dia misy vokatra lehibe eo amin'ny fiainanao zany tain'Andriamanitra indrindra antsika azadiny misabone ny pejy na misabone koa miabone ihany koa ato anatin'ny YouTube dia tainy tompo sika ary mahereza mipartage eo fizaranantsika satria maro be ngeny reny mpianakaviana ny mila mandreny ity ray mpianakaviana zoko sy zandry ndana zarao fa fampatsehivana ho azy ireny zany dia toy ny hoe niara-ny asa sika so ianao zany dia ndana ataovy izany tainy tompo manokana ianao izay mipartage dia afatra ity any amin'izay reny ray mpianakaviana rehetra tokony andry azy tain'Andriamanitra raha sitrapony ka tsy mbola hiverina any amin'ny raonlanitra Jesosy dia mbola afaka tonga eto amin'ity pejy ity indray aho hitondra hafatra ho anao dia izao azadiny ry havana
ianao izay ankohonana rehetra ho avy tsy ho ela eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy. Ndao mibebaka ianao romenakavy, ndao mibebaka ny ankohonana rehetra miala amin'ny fomba ratsy n'izao tontolo izao fa miditra ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra itsika ankohonana isam-baravarana. Tahian'Andriamanitra. Amen.